Dia inona nandraisan'ireny hoe lasa mifaty kosa samy manana foto-kevitsika efa niantso efa naty tsy fampiantso miantso zany tsy mazaka voaka avy anao diantso ka zay lazaina hoe voaka hijanona zany zao zavatra lehibe nataony finoany tahaka ny malagasy voalohany sananao velo rano io za tena miteny aminareo elantolona teto amin'ity fireneny ity nanomboka tamin'ny 72 ary nitarika tolona fa tsy hoe tanerinarina tany nodina nosy ka tena zao no tiako tenenina velo rano nataony mazava ho an'ny tany sy ny firenena ho an'ny tany tomasiny vahoaka teriny fasany mahery fotany moramanga eo anoloana amin'ny paparay masina anoloana ny lanitra sy ny tany zany dia izy ve adala reto na lozany fahendrena ka hoe sahanao an'izany nefa tsy hanatanteraka zavatra miakina amin'ny taranaka faramadimbina zany zay ny tokony tsarovantsika rehetra raha nisy ny crise teto Madagasikara tena Covid sy ny Ukraine zao la zao amiko ary olona taizany nisy crise ka ny Covid tam'ty taonjato nisy atsika ty tsy nisy na choléra nisy teto Madagasikara fa tsy nifanerana zao tontolo zao tena nidina daholo toe-karena rehetra nidy la France zao miraingirainga hatramin'izao olona na fianakaviana folo enina ao anatin'ny folo mitsotra mihitsy zay zao tsy afaka andeha le mividy amin'ireny grande surface fa tsy manam-bola tsony zay tsy ampyvolana misy crise ny eran-tany ny afrikanina tena mijaly ka za kosa mba zao okitsika kosa tsy oatra nanesoeso olona sananao velo rano zany sananao zany azay mahatonga miaro kosa ny filoham-pirenena ahoana ny tserovako izy olona sananao velo rano raha ohatra indray hoe haka nalalaka ahoana ianao tsy navita ny rehetrarehetra teninao marina fa tena reny ny tranga eran-tany ny crise tamin'iny tena ohatrany hoe dia niditra hatramy dao tsika rehetra nienonareo hitanareo zany ary tena nisy koa ny Ukraine zao koa famatsiana enjana be ka zao kosa ny lazaiko saotra an'Andriamanitra tsy mbola miakatra ny lasantsika saotra an'Andriamanitra mbola voafeny zavatra maromaro efa mandeha miasa za tsy miteny hoe tena mahavita asa tsara kosa ny mpanatanteraka za tsy miteny zany misy fanakianana tena mitomboka misy resaka tena tokony atao anao antsoava amin'ny rehetrarehetra manana eo amin'ny seza fiandrianana zay nahazo toerana sy ny rehetra miasanareo kosa fahazalaina baraka amin'ny filoham-pirenena izy tena manao an'izay vita fatako zany za mahita azy za malala raha lamenady zay izy toko za tokony ka zay ny tiako ambara aminareo rehetra hoe tsy niteny satria mandinika fa ny atsoko kosa hoe mpiara-miasa rehetra esa toerana politika rehetra zay manana toerana politika mijoro teneny fa tsy mody manginina sady nefa matavy tsy ekeko zany ka zay ny mba tiako ampitaina amin'ny rehetra mihitsy hoe aloha miasitsika voaka tsy ady tsy fampiantsy alefasy ny adevitra tsisy maninona mihitsy amin'ny adevitra demokrasia ny firenena fa topoko voaka tsy andeha amin'ny fanomanana any ambadika amin'ny vorobrasy ny rehetrarehetra sy ny ireo maramila efa taloha dia tady anao zavatra fantatro zany voaka janona raha natsona teto amin'ity Madagasikara te lamatoana Antananarivo dia niaro an'ity Antananarivo nanomboka tamin'ny 91 nisy ny andromasom-pokon'olo zany zanona anao azy nanomboka 2002 raha nisy namasiny Antananarivo tamin'ireny tery-nazo ny Antananarivo ireny tamin'ny lasantsy mbola zany naka lasantsy dia ny manakara nitondra teto namahan'olana mbola zany napiditra an'ireo camion reo niaro ny Antananarivo 2009 niaro tsy may Antananarivo lamaton'ny Antananarivo kosa samy teny zany satria tena zany miady beny nefa lasa taonronako za zao ka ny tiako ambara dia zao dia be ny tanàna amboary tsara ny tanàna fa tena mahamenatra ary aza mandala baraka amin'ny filoham-pirenena zao tena mpanajana atao fa rehefa kosa tsy mandeha le zavatra dia tsy maintsy raisiko koa ny andraikitra
Efa zay fotsiny ny afara ao, apirahalahy. Afatra zay.